ava malala rehetra ao amin'ny tompo izay voantso sady masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fitarian'ny fanamasina. Amen. Tonga amin'ny fahaenimbolana faharoa amin'ny taona isika izao, alahady fahatelo ny volana Jolay, amin'ny taom-pahasoavana 2024 omeny tompo atsika izao. Iainantsika ny hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Akoa andeha hiara-mifaly hideran'ny tompo eo am-pitsanganana isika amin'izao alahady fahatelo manaraka ny Trinité izao. Rahantsika manonona ny antema 120. Jehova, ianao ny vatolampy-iorenan'ny finoanay sy fanantenanay. Jehova, Jehova, mpamonjy mora azo indrindra ka mety mba hanavitra izay manota. Jehova, ianao ny fale, mijere anay ry tompo masino, dia tafionao ny hery vaovao ny mpanomponao, ho mendrika ny asa izay atao izao aty an-tranonao noho ny fitiavanao anay. Ka ny dera mandazy hery voninahitra ny ho anao mandrakizay. Jehova Tompo, Jehova, 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 ianao ny fale, mijere anay ry tompo masino. Amen. Idy rahantsika ny tompo firana fanampy ny laharana 970. Mumana
hivavaka iteran'ny tompo. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izahay, ry tompo Andriamanitra rainay eo, raha mbola omenao fotoana hiderana sy ankalazana ny herinao sy ny fahalebiazanao. Tondra tena eo anatrehanao izahay, mifampitaona mba handray miaraka ny fanatrehanao, koa atreo izao fanompoana masina tanterahana izao, tario sy fenoany fanamasina izahay, dia hitombo ny finoana ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, amen. Hifampizarantsika ry havana, izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny soratra masina izao. Hoy ny Tompo: fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Sambatra maitsaina, izay mandeha malamately. Sambatra izay tanateny mahavelona, ka mitady azy amin'ny rehetra. Amen. Ataontsika ny hira 270 sy 200, andinin'ny 2. Satria tsy tanteraka sika ry havana, na dia fantatsika loatra ary izany tenin'Andriamanitra izany, mila mahatanteraka ny sitrapony sika, koa andeha hifona sy hibebaka eo anatrehany. Hivavaka sika. Misalasala mandrakariva izahay, toa mitebiteby lava, mirorosaina, feno aya, mariky ny tsy finoana nefa izany. Koa mampianatra anay sitraponao Tompo Andriamanitra eo, mba hanaiky ny fitarianao izahay. Hahazo antoka ny finoananao Jesosy velona, mpamindra fo ary tsy mamela anay ho very. Mitady ny fomba hatrany ianao hamonjena anay, tsy maintsy mino tokoa mantsy izahay, rehefa mazoto mampitoetra anao mpamaly soa ao anatin'ny fiainanay. Koa mangataka famindram-po sy famelan-keloka izahay, diovy amin'ny alalan'ilay raha soanao, dia dio ho afaka amin'ny tsy fanarinana rehetra. Esorotso aminay ny sakana tsy fandraisana aminao, ekeo ny fifonanay, avelao ny fahotanay. Amin'ny anaranao Jesosy mpamela heloka no angatanay toy izany. Amen. Ataontsika ny hira 200, andinin'ny 4.
ny bebaka marina tokoa ianao andeha hiara-mitsangana handray ny teny somafaly izay ho tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Hoy ny tompo, tadiavo aho dia ho velony ianareo, ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompony mino, koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy. Koa voavelan'ny tompony elokareo noho ny anarany masina miteraha azy. Sambatra ny olona izay voavelany sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eto, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Rahantsika mihira ny 580 andinin'ny voalohany sy fahaefatra. Hoantsika voavela elika, andeha hiara-manonona ny fanekempinoana apôstôlika izay resantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, manao hoe: mino an'Andriamanitra ray sy Tompo mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanaka ray tokana tompontsika izay torotoronina tamin'ny fanahy-masina, nateraky Maria Virjiny, nijanona nanapa-koatra Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray sy Tompo, avy any miavidy tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiomboana ny olona masina, ny fameran-telo, ny fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
tonga amin'ny fotoana ny fanatritsika izao ry havana atoloran'ny fitiavana sy ny fahafahana fen'ny fanatitra izay aterinao hanaovana ny asan'ny tompo eto amin'ny fiangonana. Teny soratra masina izay hitarihana antsika raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tsy nareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Amen. Ny sampana no hira ao anatin'izany fanaterana ny fanatitra izany.
andesika ara-mitsangana anolotra ny fanatitra amin'ny alalan'ny hira fa 150 anjiny ny fahaenina. Omena anjara zao ny sampana sekoly alahady, akoa andeha iraintsika ny hira 127 anjiny ny 4. Misaotra Tompo, menao fotoana izahay ianarana ny teninay. Dia mieloava ty anatinay fanay masina, aizanay mandray izay sitrakao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miarabantsika sekoly alahady rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Velaro eo anoloanareo ny epistily nosoratan'i Jakoba 2 ka ny 9:20 na ny mofinaina tsy anjery amin'ity volana Jolay ity. Jakoba 2:20 na mofinaina tsy anjerintsika volana Jolay. Tantaran'ny Maurice kely no anomboantsika ny lesona rankizy. Zazalahy kely tsotry Maurice, ankizy tia mianatra ary mazoto mivavaka. Tsy hoe manana ny ampy ny ray aman-drenin'ny Maurice, fa izy nefa dia tia manampy namana. Rehefa lehibe Maurice dia tafita. Ary rehefa tafita izy, nahazo asa tsara, manambola, manan-karena. Indrisy anefa, lasa olona mirere Maurice, lasa olona mizaozao, ary fady azy ny anampy ny hafa. Raha mba manampy azy, dia tsy maintsy misy takalony mandrakariva. Ireo namany izay miara lehibe taminy. Mampalahelo ny toetrany Monsieur Moro. Lasa natsiny hoe Monsieur Moro izy, satria izy ireo maty fahavelona i Maurice. Rankizy, na manana fahaizana, diplôma hatrany etapin-doka hatrany Paladie, na manana vola betsaka, na miravaka voninahitra hatrany etapin-doka hatrany Paladie aza, isika, kanefa tsy manam-panahy an-dalàna, dia zava-poana izany. Koa ho antsika ary, tano izay efa nianaranao sy efa nampinonanao, mba hanananao ny finoana velona mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy, mitakezaka sy asa nefa izany. Dia izao, toy izy foana ny fivavahana sy ny fianarana soratra masina.
ny vava mandrakarivaka aza mitsahatra ary manampi ny hafa raha misy asa etsonantsika dia tongava ataovy sy asa rehetra atao angatahana amintsika satria izay ny mahakristianina antsika mijoro vavolombelona mandrakariva amin'ny tianantsika izany lesona izany dia ndeha iarahantsika mamaky ny tsy anjery amin'ity volana ity izay nambara tamintsika teo iarahana manona amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa maty ny tena raha tsy misy fanahy ary maty izany koa ny finoana raha tsy misy asa Jakoba 2:5-9. Amen. ho toizantsika izany fankalazana ny tenin'Andriamanitra izany. Andeha ho ataontsika izao ny hira 970 anjin'ny 13 dia hivavaka isika ary amaky misesy ny soratra masina. Sika tompoko ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina faly tokoa mifonay amin'izao maraina izao tonga eto amin'ity tempolonao ity ka tonga amin'ny fotoana makina sy henona ny tenin'ny soratra masina avy aminao koa mangataka ny fanahy masina mahery avy aminao izay hiditra ty anatinay tsirairay avy ka hovoky ny fanahinao masina sy ny teninao izay raha hivoaka eto amin'ity tempolo masinao ity dia tonononay izany vavaka izany amin'ny anaran-tsaonao indrindra ry Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iara-maka ny tenin'ny soratra masina sika ry havana izany dia hitantsika ao amin'ny Mpanjaka 2:9 ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy ireo zanaky ny mpaminany tamin'i Elisa, indro tsy ombenay ny toerana izay toeranay eto aminao, masina ianao, aoka ankany Jordana izahay, ka samy haka hazo ray avy any, dia anao trano anay ihany mba hitoeranay. Ary hoy izy, mandehana ary anareo, fa hoy ny anankiray, masina ianao, aoka hiaraka amin'ny mpanomponao hoany koa ianao. Ary izy namaly hoe, andeha ihany aho, ka dia niaraka taminy izy. Ary noho tonga tany Jordana ireo dia nikapa hazo, fa noho nikapa hazo ny anankiray dia latsaka tany anaty rano ny lela famaky, ka ndeha nitaraina hoe izy, indrisy tompoko, nindraminy iny. Ary hoy ny lehilahin'Andriamanitra, taiza ny latsahany, dia natory ny azy izay nilatsahany. Ary Elisa nanapaka hazo, ka natsipony teo dia nitsikafona ilay lela famaky. Ary hoy izy, indro raisinao izy, dia narosiny ny tanany ka noraisiny. Amen. Ho toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Matteo 7:12 andiny 4:12 ka hatrahatra hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy, dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, mamindrafo amin'ny mahantra amin'ny zanakolahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa. Fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo, ary matetika ao amin'ny rano, ary mitondra azy tany amin'ny mpianatra ao, fa tsy nahay nanasitrana azy izy.
ary jesosy namalika nanao hoe ry taranaka tsy mihino sady efa nivadika mandram-poviana no hitoerako aminareo mandram-poviana no andeferako aminareo etetio amiko izy ary ny teny mafy azy jesosy dia nivoaka tamin'ny demonia ka sitrana ilay zazalahy tamin'izany oro izany dia nakao amin'ny jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe nahoana izay ny tsy navoaka azy ary hoy jesosy taminy noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany ka lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatra ny voatsinampy iray aza ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe mifindray ery dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao amen. ho faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina izany dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly 5 raisina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 19 asan'ny apôstôly 5 raisina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 19 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra niraisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sahy niray taminy nefa nakalaza azy ny maro nefa nakalaza azy ny vahoaka ary vao mainka nisy olona maro koa na lahy na vavy izay nin'ny tompo nanampy ho isany ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azo ny tandindon'ny petera ahay raha mandalo izy ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerosalema dia nivorokio nitondra marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra amen. Ray masino manamasirana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Hitsangana isika anao ny hira fa 480 anjininy voalohany. Mbola ho amintsika riavana ny fitarian'ny fanamasina amen. Fifaliana no ifampizarantsika mamakivaky ty volana jolay ity ny amin'ny fiorenana amin'ny finoana ny fanompona izay tanterahantsika iorenana amin'ny finoana ny fanompona izany no fanompona kristianina izay raisitsika afa amin'ny alalan'ny soratra masina teo ary indrindra ihany koa izay efa niainana hatrany am-boalohany akoa andeha miasa ny apôstôly 5 anjininy 12 hatramin'ny 19 no anompanantsika ny afatra amin'ity alahady voalohany amin'ny volana jolay ity. Fanompona kristianina samy eritreritra sy mandiny tena noho izany sika ny hoe io ataontsika andavanandro io ve fanompona kristianina. Voalohany indrindra raha mijery ny ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly sika na ny asan'ny fanamasina
dia hitatsika ao ny hoe niavaka teo amin'ny fiarahamonina ireo mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro. Fa inona tokoa ny zavatra nisy araka izany teny soratra masina izany? Tsara laza teo amin'ny fiarahamonina izy ireo, niavaka ny fomba fampianarana, fomba fisainana, firaisampo, fiombonana. Ao anatin'izany ny ainan'izy ireo ny hoe fahamasinana, satria olom-boantso. Raha isika no ampiarana an'izany manahoana re isika olona nantsoina niala avy tao anatin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, miavaka ve isika eo anivon'ny fiarahamonina? Fa ny faharoa ihany koa izay ampitaina amintsika amin'ny alalan'izany ny eo amin'ny 12 ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Fitaovana ny apôstôly fa ny tompony tena ny asa, ary ny mpanaradian'i Jesosy ihany koa noho izany dia ataony fanamasina fitaovana. Sika ihany koa ve afaka mampiharihary izany voninahitr'Andriamanitra toy ireo apôstôly izany? Inona no nampiasainy? Ny tanany. Tsy nanana fitaovana hafa ankoatr'izany izy ireo, fa nampiatra ny fivavahana amin'ny alalan'ny finoana. Nanonona an' Jesosy Kristy velona dia nandresy niaraka taminy izay rehetra nilainy fiarahamonina tamin'izany filana fanampiana izany nampiasainy izy ireo ilay herim-pamonjena avy amin'i Jesosy Kristy. Noho izany ry havana, raha mijery sika amin'ny alalan'izany soratra masina izany dia hitantsika ao ny hoe izy rehetra ny raisaina teo amin'ny fialofan'i Solomona. Volaza tao anatin'izany izy rehetra izany ene ireo mpianatra sy ireo olona nino an' Jesosy Kristy nandray ny tenin'Andriamanitra. Nino no ny asa no tanterahan'ireo mpianatra Jesosy Kristy? Fialofan'i Solomona, toerana ahitana ireo jentilisa izany, teo amin'ny toerana io ihany koa no nampianaran'i Jesosy Kristy araka ny hita any amin'ny Jaona 10 ka ny 7:20 any. Fa hita avy amin'ny alalan'izany ilay fiorenam-pinoana avy amin'ny alalan'ny fiombonana, fa nampiasaina ny herin'i Jesosy Kristy aka dia niatra tamin'ny vahoaka maro ny fahagagana izay nataon'ireo mpanaradian'i Jesosy Kristy. Dia hitantsika moa ny eo amin'ny 7:20 ireo tsy nino kosa dia tsy niditra tao anatin'ny fiombonana, teo ny tahotra tamin'ny toejavany tranga izay hitantsika mialohan'izao soratra masina izao, ny nanjoany Ananias sy Safira satria nandainga fahafatesana ny tambiny izany. Na dia izany azy nanaja ny mpianatra ireo sikajin'olona ireo, nanaja ny mpianatra noho ny fahatsapany, fa nahavita asa miavaka ny mpianatra Jesosy Kristy. Sika ihany koa ry havana ankehitriny mahazo mahatsapany izany ve sika fa ny fiombonana izay iarahana amin'ny fahamasinany ny fiainana manontolo dia andaira ny herin'Andriamanitra. Mahita ny herin'Andriamanitra izay mino fa Jesosy Kristy ny mpamonjy, izy no momba ny mpianatra izay ny rahany. Dia indrindra moa ny eo amin'ny 4:20 maro ny tonga tamin'ny finoana no ny asa fanompona ny tanterahan'ireo mpianatra, teo ny asa fanasitranana, asa fanafahana ny maro, niditra tao amin'ny fiombonana, niditra tao anatin'ny fiangonana, mino ary ny faly tamin'ny famonjena izay ny tanterahan'i Jesosy ka nanatona ny fiangonana. Izany ilay hitantsika ny tena fantadazana tamin'ny mpiarabelona ireo izay nanaiky nanaradian'i Jesosy Kristy ka nampiasa ho fitaovana ny tenany hijoroana vahavolombelona, ary amintsika ihany koa izany asa mpamonjena izany. Ny fahatelo izay hitantsika eto ihany koa hoe tena nitondra faharesen-dahatra
ka lasa nanatona ny olona, resy lahatra ka nanatona ny olona. Tatsika amin'ny anjiny 5:10 dia nentina teny an-dalambe aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriana mba ho azo ny tandidony petera hay raha mandalo izy. Jereo amin'izany eny ilay herin'ny tenin'Andriamanitra izay niraisin'ireo mpanompony, satria na ny olona aza na tsy ary voa ny tandindony ihany dia mahazo fanafahana izy ireo. Sika ihany koa ve mahazo antoka an'izany ankehitriny, fa mandaitra mandrika ankehitriny izany famindrampon'Andriamanitra izany raha tena mino sika. Maro ny olona nanatona mpianatra, ireo mila fanafahana, akanefa tsy afaka noho izany dia nino fa izay lalova ny tandidony petera dia ho sitrany. Tena niaina tamin'ny finoana ny olona teo anoloan'ny olana samy hafa, ny aretina namatotra, nampahory ny olona ny zavatra rehetra, kanefa rehefa nino an' Jesosy Kristy nahazo famonjeny izy. Tena miasa tamin'ny finoana ny olona teo anoloan'izany rehetra izany dia maro no nahazo fahafahana avy amin'ny fahefana izay nomeny Jesosy Kristy ireo mpanaratsy azy. Manana ny herin'Andriamanitra noho izany ny mpianatra, nomba azy ireo tamin'ny asa izay nanorahana azy, ary nino ny herin'Andriamanitra ny olona. Faefatra, mamarana izay tiana ampitaina amintsika ry havana, ny valy ny etaetan'ireo mila vonjy. Ny valy ny etaetan'ireo mila vonjy. Eo amin'ny 9:10 hitantsika ao. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerosalema dia nivory, ka dia sitrana avokoa izy rehetra. Voalaza ao anatin'izany fa tsy misy mihitsy izany izay tsy ahazo anjara rehefa mandre ary manatona amin'ny finoana fa mahay manao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra. Fanompoana izay nitanterahan'ireo mpanompon'Andriamanitra dia nitondra fanasitranana sy fanafahana ho an'ireo izay ampahorian'ny fanamaloto. Voalaza fa sitrana avokoa isika rehetra. Tsy fifaliana ve ny mandre an'izany? Indrindra na amin'izao vanim-potoana ivelomantsika izao, ary maro ny aretina izay mandalo sy mamatotra ny olona. Azo atao ve ny mametraka an'i Jesosy Kristy mba tena hiandraikitra ny fanampiana izay ataon'ny dokotera mitsabo, indrindra ny marary izay hositranina sy ny manodidina azy rehetra, mba tsy hivezivezy amin'izao fiainana izao, fa tokana azo antoka ny vahaolana izay manana ny fanamasina, ny kely aina hampandroso ny fiangonana ary mandray an-tanana ny mila vonjy. Mbola azo ny fiangonana tanterahana izany miaraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Ary ho anao ihany koa izay mandray sy mahita ary mandre izao afatra izao, Jesosy Kristy irery ihany ny vahaolana azo antoka ary ny mpanompon'Andriamanitra ataony miavaka aka anatona olona ho vonjeny anana fiainam-baovao. Takina amintsika izany amin'izao fiandrasana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy izao, mahazy mandray an-tanana ny fiainam-pinoanao, fa izany ilay hoe hiainana, iorenana ny finoana ao anatin'io fanompoana izay tanterantsika amin'ny andavanandro io. Fa asan'ny Tompo io ataonao io hevery izany ry havana, ary atao vola ara-pamiaina amin'ny fiainanao, fa Jesosy Kristy irery ihany no azo antoka. Jesosy velona ny tompoinao, mahitanao amin'ny fomba rehetra ary mitonanao ihany koa hibebaka andray famonjena feno ho maharitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ianao mbola omeny tombonandro amin'izao volana Jolay izao, tadio fa ny fitahian'ny Tompo sy ny fitantanan'ny Tompo mbola mahatoy izao anao. Ankasitrao izy, apetrao am-pelatana amin'ny fiainanao, manana finoana azy, ary ao anatin'izany ioreny ilay fitombona maharitra mandrakizay ao aminy, na manana finoana tahaka ny voatsinampy azy ianao dia ho ampamirapiratany Tompo aminao ny voninahiny. Amen.
ry havana andeharisika hivavaka hangataka amin'ny tompo hivavaka isika ry jesosy tompo nomena ho anay ny fotoana hiara-mitomany amin'ireo izay mitomany ny fonanay ho an'ireo izay matahotra anao ny anatsotra ny tananay sy ny fonay ho amin'ireo rehetra ao anaty fijaliana nomena ho anay jesosy tompo ny mba hiaina sy tia tahaka anao ny anatanteraka tsy kelikely amin'ny finoana ireo asa napetraka ho anay eo amin'ny lalana mitondra anay ho any aminao nantsoinao izay jesosy tompo mba haneo eto amin'ity tany ity ny fahasoavana avy amin'ilay Andriamanitra ray raketinay aty amponay sy aty anatin'ny fanahinay ny fandriana sarobidy hanao izay mahafaly anao nomenao ry jesosy tompo ny mba hatakatra fa tsinitsininy izahay raha tsy manana anao raha tsy mitahiry ny fitiavanao tsy anaiky fa tsy mahefa na inona na inona izahay raha tsy eo ny fitiavanao manohana anay ampio ary izahay hay anararoatra ny fotoana mety hanakakezana anao omeo fanasitranana sy faherezana ny tsy salama tompo hanjaka ny mpitsabo sy ny tompona ndraikitra ara-pahasalamana ny ny fofeny fitiavana ampio ny toeram-pitsaboana ny toby mba ho toerana hahazoana fanasitranana tokoa ampio noho ny manamanjoa hanaiky ianao tompo ny fahavelomana sy manome fanantenana satria fananganany maty sy fiainany ianao ampitoery fahaizana mampahalalana ny anala fanadinana ny seritry ny sekoly ny mpampianatra sy ny mpanabe hanolotra ny fahaizana mampahefana hampita zava-tsoa aza vela ho kivy ny tsy afa-panadinana ho voninahakasitraka anao ray ny famindram-poany ka azoto anatratra tanjony ka tsy ho kivy na hemitra andaharana ny manana asa fivelomana hanatanteraka amin'joto ho toy ny mpanao ny asanao jesosy izay tsy manana antonasa hivelomana ihany koa omeo ny anjara mihoatra izay heveriny sy angatahany mba hitodika aminao azy ianteherana sy mpanome vahaolana ny mpanamitran'ny sy ny mpangalatra izay makantsy azy sy ny mpanao ankeriny ary ny mpisoloky raha vao ny teti-dratsy ny tompo ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny isa-tokantrano hifampiaino sy hifanaja ny mpivady hifanaja sy hifankatsy ka arovy amin'izay fakapanahany izao tontolo izao ny zatovy sy ny tanora mba ho voaro amin'ny etraketraky ny faharatsiana rehetra aka tsy hifanory zava-dratsy ny zaza sy ny ankizy any tompo mba ho voataiza amin'ny lalana tsara ny piraitam-po sy ny mpiavana ny mpifanolo-bodirindrina sy ny mpiaramonina ary ny mpiarabelona mba hitoerana ny fitiavanao ka tsy hirimbelona amin'ny namanay izahay esory ny hevin-dratsy ny satana ary ataovy mandray andraikitra arak'izay nanolorany tenany ny mpitandro filaminana ny seritry ny fitsarana ny toerany fonjy dia ho finena ny fandriam-pahalemana ny taninay ny mpitondra ny firenena isatsikajy ny anajanao Andriamanitra tokana tompony izao rehetra izao ary ny vahoaka izay entina mba hiankina aminao tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ampio-reno maro toerana araka ny sitraponao lopitarika ny fiangonana aka hiorina tsara amin'ny finoananao Jesosy Kristy velona tsy voasaraky ny fampianarana sandoka iarahany amanonina ilay vavaka nampianarinao anay hoe rainay eo izany an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ilay sitrapona ety an-tantaky ny an-danitra meo anay amin'ny amina sahaza ao anay ary mamelana eloka tahaka ny mamelana izay meloka taminay alasa mitovitra ny amin'ny fakapanahy manafaly amin'ny ratsy anao ny fahazakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ny fotoana tetoriavana noho ny farana fa izay ataonao mandritra ny volana manontolo atao ho fanompoam-pivavahana trano izany akoa mialoha ny tsodrano andeha ho ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 5 sy 9 anjiny ny fahaefatra. Yes,
raisamby finoana sy ny fanantenana riavana izao tsodrany tononona sy zaraina ho anao zao amin'ny anaran'ny tompo sy ny fitarian'ny fanamasina. Fa Andriamanitra kosa hanome mitafitafy izay rehetra ilainareo araka ny arena henim-boninahitra atolony ao amin'ny Kristy Jesosy, mitana ny tokony mena izy ary efainy izany. Amen. Petraka ianareo, mivavaka manginy sika misaotra ny tompo. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina.